dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araky ny efa nampanantenaina dia amin'ity arivo ity tsika dia iresaka ny momba ny antsoina hoe filazantsara fototra. Filazantsara fototra. Ao anatin'izay filazantsara fototra zay ho resantsika zay dia misy tenin'ny Paoly. Tenin'ny Paoly zay hovakitsika izy ao amin'ny Galatiana toko voalohany no itenenan'ny Paoly azy Galatiana toko voalohany. Galatiana toko voalohany ny andininy araka ho jerentsika. Galatiana toko voalohany Galatiana toko voalohany ny andininy fahaenina. Galatiana toko voalohany ny andininy fahaenina. Zao ny zavatra tenenin'ny Paoly ao. Gaga ozy izy Paoly raha mifindra faingana toy izao ianareo, hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ozy izy ho amin'ny filazantsara hafa. Izay tsy filazantsara akory ozy izy fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka ta-hamadika ny filazantsaran'i Kristy. Fa nazahay ozy izy Paoly na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo zay efa nitorinay taminareo, aoka ho voaozina izy. Araka ny voalazanay fahiny lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay efa niraisinareo, aoka ho voaozina izy. Eo amin'le andininy fahavalo iverenako kely misy asteriska kely eo amin'le ao anatin'io verse io. Zao le teny ao hoe fa nazay ozy izy na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, afa-tsy dia ny dikan'le afa-tsy hoe manohitra. Zany hoe raha verina vakina zany dia hoe fa na izay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo, manohitra izay efa nitorinay taminareo izy izy aoka ho voaozina izy. Zany filazantsara zany ry havana no anisan'ny nasarotiny amin'ny Paoly. Ary raha miaino an'izany teny zany tsika, zany tenin'ny Paoly zany mafy be zany zavatra tenenin'ny Paoly zany hoe nizaniza mitory filazantsara hafa zany zay akoatran'izay nitorian'ny Paoly dia aoka ho voaozina izy ozy izy. Mafy be zany zavatra tenenin'ny Paoly zany. Fa inona moa io filazantsara zay nasarotiny amin'ny Paoly io? Inona io filazantsara zay tenenin'ny Paoly hoe raha misy mitory filazantsara akoatran'izao izy izy akoatran'izay efa nitorianay dia aoka ho voaozina izy. Andao jerentsika amin'ny Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany toko 10:12. Io le filazantsara zay nitorian'ny Paoly io ary nasarotiny azy. Korinthiana voalohany toko 10:12 ny andininy manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Zao ny vakiny ao. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay nitoriako izy Paoly. Ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay nitoriako taminareo sy niraisinareo sady iorenanareo, izay amonjena anareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriako taminareo raha tsy nino foana ianareo. Fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay niraisiko dia izao izy izy. Izao zany le filazantsara. Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Zay zany le filazantsara zay. Zay le filazantsara ny tenenin'ny Paoly hoe nizaniza ozy izy mitory filazantsara hafa akoatran'izay ozy izy na anjely aza ozy izy dia aoka ho voaozina izy. Aoka ho voaozina izy. Inona ny dikan'izany ry havana? Ny zavatra zay nitorian'ny Paoly any amin'ny ao amin'ny Romanina toko 10 koa Paoly miteny an'izay hoe raha manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty ozy izy dia ho vonjeny ianao. Haitsika tsy anjery zany indrindrindrindra ho an'ny réformé dia haitsika tsy anjery zany tenin'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra ny tenenin'ny Paoly eto dia izao. Ozy izy Paoly hoe fa natolotra
anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ozy izy lay niraisiko de izao Kristy maty noho ny fahotantsika. Zay zany ny point voalohany, Kristy maty noho ny fahotantsika. Ary ny point faharoa de hoe nalevina ary natsangana ozy izy tamin'ny andro fahatelo. Ho azavaiko ny tena dikan'ireo, inona ny tena dikan'ireo satria matetika tsika mpitoro filazantsara, matetika itsika mpampianatra soratra masina lasa mivoaka an'io filazantsara io, zay io ihany ny tena filazantsara, io rena ny fiainana kristianina. Io ny tena filazantsara, zany mahatonga hoe Kristy no ivo ny filazantsara, izy no ivo ny filazantsara. Kristy maty noho ny fahotantsika. Kristy maty noho ny fahotantsika. Inona ny dikan'izany? Ny zavatra mila azontsika rehavana de izao. Itsika olombelona, voateraka tsika de ao anaty fahafatesana avokoa. Voateraka tsika de tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsika tsy hoe mitandry tena tsy ho very. Zay zany mila azo. Tsy hoe mitandry tena tsika tsy ho very. Fa tadio fa efa very tsika no tonga Jesosy Kristy mba hamonjy atsika. Zany hoe voateraka tsika de very. Very tsika satria nandova ota tao amin'ny Adama. Zay zany mila azo tsara zay. Voateraka tsika de very, zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra iny any amin'ny Jaona 4:5 hoe fa toy izao izy ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao menjana ny latokana mba tsy ho very. Zay rehetra mila azy fa efa very tsika no nivonjen'Andriamanitra. Zay zany mila azo tsara zay aloha. Efa very tsika. Ary satria efa very tsika, efa ao anaty fahafatesana ny dikany hoe fahafatesana voalohany, fahafatesana rehefa miresaka fahafatesana amin'ny Baiboly de fisarahana amin'Andriamanitra. Voateraka ny olombelona de tafasaraka amin'Andriamanitra. Voateraka de ao anaty fahafatesana satria nandova ota fototra tao amin'ny Adama. Zay zany mila azo zay. Zay aloha tena mila azo voalohany zay. Ny antony nahatonga an' Jesosy Kristy ho tonga teto amin'izao tontolo izao de mba andravanyio fahafatesana mampisaraka atsika amin'Andriamanitra io. Nahatonga an' Jesosy Kristy ho tonga teto amin'izao tontolo izao de andravany le ota fototra. Ny ota fototra de lay fisarahantsika amin'Andriamanitra. Itsika ao anaty fahafatesana. Zay ny tena dikan'izay, ao anaty fahafatesana tsika. Rehefa mbola tsy miaiky ianao fa ao anaty fahafatesana, mbola tsy miresaka aloha hoe manao akta an'izao, manao an'izao, mandainga, mangalatra, mbola tsy zany aloha ny problème. Fa ny problème zavady, ny problème voalohany indrindra de isika tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny problème voalohany indrindra de isika ao anaty fahafatesana. Ny problème voalohany indrindra dia isika nateraka ny torotoronina tamin'ny ota. Zany hoe voateraka tsika de ao anaty fahafatesana. Zay ny teneniko teo hoe fahafatesana voalohany. Ny dikan'izay de izao, izay aloha no nanomezan'Andriamanitra vahaolana voalohany indrindra. Zay no nanomezan'Andriamanitra vahaolana voalohany indrindra izy hoe maty noho ny fahotantsika ozy izy. Ny dikan'izany de izao, nanolotra ny ainy Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe fahafatesana ny tambon'ny ota satria tsika mpanota, satria nateraka ny torotoronina tamin'ny ota, satria mpanota tsika de fahafatesana ny tambon'ny ota. Ao anaty fahafatesana isika. Fa ny tenin'Andriamanitra koa miteny hoe aina solon'ny aina. Ny dikan'izany de izao, le Andriamanitra le manana ny fiainana mandrakizay, le Andriamanitra le tompon'ny aina, le Andriamanitra le loharan'aina ny tonga olombelona ary nanolotra ny aina solon'ny aina, nividianany an'ilay fahafatesana tambon'ny ota. Izy ny tonga olombelona nividy an'ilay fahafatesana tambon'ny ota. Maty noho ny fahotantsika, nanolotra ny aina ny tena marina. Nanolotra ny aina satria any amin'ny Jaona 4:5 zao ny teny any hoe tsy misy mahaisotra ny ako amiko izy Jesosy. Zany manolotra azy, zany manana fahefana nanolotra azy, zany manana fahefana akazy indray. Zany hoe izy nanolotra ny aina satria tsisy nizaniza, Andriamanitra izy, loharan'aina izy, fototry ny aina rehetra izy. Ny dikan'izany zany tsisy nizaniza mahaisotra ny ainy aminy, fa izy nanolotra ny aina satria ny aina de aina mandrakizay. Ao amin'ny loharan'aina izy no fiainana mandrakizay de nanolotra ny aina izy mba ho fampihavanana, mba handravany le antsana mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe famitranam-pihavanana amin'Andriamanitra. Navitrany ny fihavanana zay rava teo amintsika sy Andriamanitra satria tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika. Ny dikan'izay de vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, ary zay ny dikany hoe voavela ny helokao. Voavela le heloka fototra, ny antony mahatonga atsika manota. Alao azavaina tsara, ny akta rehetrarehetra ny fahotantsika de vokatry le fisarana tamin'Andriamanitra. Efa resultat reny. Efa resultat fotsiny ny hoe mandainga, mangalatra, mijangajanga, mitsiritra, miala sy ny toe-potsika rahatrehetrarehetra, vokatry ny fisarahantsika tamin'Andriamanitra. Io ny fototra.
fa reny efa vokatra fotsiny sisa reny zavatra rehetrarehetreny le fototra mihitsy ny namezan'andriamanitra vahaolana aloha izany hoe le tsika tafasaraka tamin'andriamanitra mihitsy ny namezan'andriamanitra vahaolana zay mahatonga hoe voavela ny helokao voavela ny helokao tadio tsara ry havana ho atsika réformé mbola mitodika amintsika réformé atsika réformé rehefa miomana ho mpandray fanasan'ny tompo de misy voady iny atao alohan'ny andraisan'ny fanasan'ny tompo zao ny zavatra tenentsika hoe voavela ny heloko azoko ny famonjena tsy haiko raha tena eninao iainanao any anatinao any zany hoe voavela ny heloko samy tononona fotsiny iny teo am'izay fotoan'izay isan-kalatsika de miteny hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony ao anatin'ny liturgie zany liturgie réformé sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'ny Jehovah eloko ary tsy misy vitaka ny fanahy teny fiainana zany ry havana Jesosy Kristy nahatateraka an'izany teo amin'ny hazo fijaliana satria noho ny amin'ny aina solon'ny aina zay nividanany an'le fahafatesana tambon'io tany nahatonga atsika ho voavela ny helokotsika nahatonga atsika ho vita fihavanana amin'Andriamanitra nahatonga an'le hevitra fampisarahana tamintsika sy Andriamanitra ho rava zay ny antony nahatonga an'izany ho rava izy nanala atsika tao anaty fahafatesana namindra atsika ho amin'ny fiainana mila azotsika zany tamin'ny alalan'ny fanoloran'ny aina teo amin'ny hazo fijaliana ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy de miorina amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganana tamin'ny maty zay le tenen'ny Paoly teo hoe ary ampahafantariko anareo izy raha filazantsara zay nitoriko taminareo ary nyray sy nyraisinareo ary orenanareo zay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriko taminareo izy raha tsy nino foana ianareo raha tsy nino foana ianareo izy fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay niraisiko de izao Kristy maty no ny fahotatsika Kristy nanalatsika ny ala tao maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ny faharoa manaraka an'izay de zao de naleviny izy ozy izy ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina naleviny izy ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina voalohany indrindra aloha zany ry havana maty no ny fahotatsika za te hiteny tsotra fotsy voavela ny helokao voavela ny helokao ozy izy Jaona any amin'ny epistiliny Jaona any Jaona toko voalohany epistiliny Jaona voalohany toko faharoa zafady Jaona voalohany toko faharoa ny andininy faharoambe folo zao ny zavatra teneniny Jaona any i Jaona lay mpianatra tiany Jesosy indrindra Jaona le mpianatra zay natory teo tratran'i Jesosy zao ny zavatra nafarany Jaona teneniny Jaona ny amin'ny epistiliny rehefa manoraka epistily izy manoratra aminareo zanaka ao izy Jaona voalohany toko faharoa ny andininy faharoambe folo manoratra aminareo zanaka satria voavela ny helokareo no ny anarany manoratra aminareo zanaka satria voavela ny helokareo noho ny anarany ry havana tonga Jesosy Kristy anala atsika ao amin'ny toerana mahampanompo atsika ao amin'ny toerana mahandevo atsika nanangana atsika ho zanaka ary zany mahatonga hoe napetrany ao am-potsika ny fanahandray azotsika miantso hoe aba ray eo ny dikan'izany ry havana de izao raha zanaka tsika de tsy mpanompo tsono izy ny tenin'Andriamanitra lasa zanak'Andriamanitra ary miteny aminareo zanaka ao izy voavela ny helokareo voavela ny helokareo noho ny anarany voavela ny helokareo noho ny anarany fifaliany voavela heloka zany ry havana ny tokony ho fiainana iainany kristianina voalohany indrindra fifaliany voavela heloka aoriny tsika amin'ny fampianarana manaraka iresaka de ahoana zany rehefa mbola manota amin'ny manaraka marina zany tena mbola manoty tsika fa ny zavatra voalohany eto aloha de hoe nafindra an'Andriamanitra tsika lasa zanaka tsika ary rehefa lasa zanaka tsika voavela ny helokotsika andikany hoe voavela helokotsika vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika lasa zanak'Andriamanitra tsika rehefa lasa zanak'Andriamanitra tsika lasa zanaka tianytsika satria nyvonjenitsika rehefa manotsika be de be ny zavatra tenin'Andriamanitra milaza rehefa aveo Jaona nisa miteny an'izany hoe raha milatsika fa tsy manana ota ozy izy de mampandaingy azy ary ny marina tsy mitoetra ao anatsika fa raha miaiky ny fahotatsika kosytsika ozy izy de matoko sy marina izy ary manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra efa fiainana kristianina processus kristianina zany fa ny zavatra azavaiko eto androany aloha be de be loatra ny kristianina ny tsy mahazo antoka akory fa voavela heloka be de be loatra ny kristianina ny tsy mahalala akory fa ny filazantsarany ny fototry ny filazantsara de miorina voalohany indrindra amin'ny famelan-keloka izay nomeny Jesosy Kristy atsika zay be de be loatra ny kristianina tsy mahazo antoka an'izany famelan-keloko zany zay fampanantenana angezabe zay fiainana angezabe zay nomen'Andriamanitra any ka lasa miororo lava lasa ao anaty tahotra lava lasa
lasa manao domoko tapany andoherany, lasa miezaka mba hahafaly an'Andriamanitra, manao ratsy kely de manao zavatra kely mba hahafaly an'Andriamanitra. Fahasoavana ny namonjena anareo izy ny tenin'Andriamanitra, ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fahasoavana, fitiavan'Andriamanitra ny namonjena antsika, famelan-keloka, tsy voaviditsika voly zany, aina natolotra Jesosy Kristy zany, tsy voaviditsika voly zany. Ary androany ateteny voavela ny helokao. Raisom-pifaliana aloha zany, noho ny amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, tsy noho ny amin'ny ataontsika fa noho ny amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zay ny tena atao hoe filazantsara, ary zay ny nasarotiny am Paoly, zay ny voalohany voavela ny helokao. Ozy izy Paoly hoe raha misy na izy ozy izy mitovy filazantsara ny amin'ny Galatiana voalohany toko fahaenina, mitovy filazantsara hafa ozy izy akoatran'izany. Aoko voziny izy mafy be zany teniny Paoly zany, mafy be zany, ary tena mitodika amintsika rehetrarehetra, tsika zay kristianina. Mila azotsika antoka alofa voavela ny helokotsika. Zay ny zavatra voaloha. Ny zavatra faharoa de izao, ozy izy Paoly hoe ary nitsangana tamin'ny maty izy ozy izy ary naleviny izy ozy izy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Inona moa ny dikan'izany zavatra zany? Ozy izy Paoly hoe raha tsy nitsangana tamin'ny maty ozy izy Kristy de foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Inona moa ny antony hoe nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty? Ny dikany de tsotra. Resy ny fahafatesana. Resy ilay fahafatesana, zany hoe resy ilay fahafatesana ny lomanosatsika, voaterakitsika de tao anaty fahafatesana ara-panahy. Zay fahafatesana zay mihitsy ny resiny Jesosy Kristy, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de ny fandresena amin'ny fahafatesana, ny fanohatra amin'ny fahafatesana de fiainana. Rehefa resy ny fahafatesana de meny atsika ny fiainana, meny atsika ny fiainana mandrakizay. Zany hoe ny kristianina koa zany de tokony mahazo antoka fa manana fiainana mandrakizay. Efa mahazo antoka fa manana fiainana mandrakizay. Ozy izy Paoly any amin'ny, ozy izy Jaona, mbola Jaona ihany no manohy anazy any amin'ny Jaona, epistily Jaona voalohany toko fahadimy. Jaona voalohany toko fahadimy. Zao ny zavatra teneniny Jaona any. Jaona voalohany toko fahadimy, ny andininy fahatelo amby folo aloha ny vakiko. Jaona voalohany toko fahadimy, ny andininy fahatelo amby folo. Zao ny teniny Jaona: izany no soratako aminareo izay mino ianarany zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Manana amin'ny fotoana anio zany, au temps présent, mialatsiny amin'ny teny frantsay, manana. Izy tsy miteny hoe izany no soratako aminareo izay mino ianarany zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa hanana fiainana mandrakizay ianareo. Tsy izany no teneny, fa ozy izy hoe izany no soratako aminareo izay mino ianarany zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana temps présent, manana fiainana mandrakizay ianareo. Eo ambony ao de zao ny teneniny, Jaona voalohany toko fahadimy, ny andininy fahafolo. Eo ambony ao zao ny teniny ao: zay mino ny zanak'Andriamanitra ozy izy manana ny fanambarana ao anatiny. Témoignage zany, zany hoe misy fanambarana ao anatinao, fanambarana ny fanahy. Zay mino ny zanak'Andriamanitra manana ny fanambarana ao anatiny. Zay tsy mino an'Andriamanitra ozy izy de efa nampandaingy azy, satria tsy mino ny fanambarana zay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary zao izy izy ny fanambarany, zany hoe zao zany le témoignage mipetraka ao anatin'ny fotsika, napetraka ny fanahy ao anatin'ny fotsika, ary zao ny fanambarany. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra atsika, ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany. Zay manana ny zanaka no manana ny fiainana, zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana mandrakizay. Zany ny soratako aminareo izay mino ianarany zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ry havana, zavatra roa no fototry ny filazantsara. Jesosy Kristy maty noho ny fahotantsika, zany hoe namela helokatsika, namitram-pihavanana antsika tamin'Andriamanitra. Voavela ny helokotsika, vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika. Voavela ny helokao taloha ankehitriny, aroavy. Ny dikan'izany vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, natsangana ho zanany ianao. Zay ny zavatra voalohany zay. Ny zavatra faharoa de izao: nomeny ianao ny fiainana mandrakizay tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty. Nomeny ianao ny fiainana mandrakizay. Zay ho Koritiana voalohany toko fahadimy amby folo. Zay le nasarotiny am Paoly any amin'ny Galatiana toko voalohany manomboka eo amin'ny andininy fahaenina. Gaga ozy izy, raha niala tamin'ny fahasoavan'i Kristy anareo ozy izy, ka nifindra ho amin'ny filazantsara hafa zay tsy filazantsara akory ozy izy, fa misy te ampitabataba anareo. Fa na iza na izao ozy izy, na izahay na anjely aza ozy izy no mitovy filazantsara hafa, akoatran'izay efa nitorinay sy niraisinareo, de aoko avao oziny izy. Nasarotiny am Paoly zany, na tonga martira am Paoly zany filazantsara zany, ary tsika ty ariny
tokony iverina am'izay filazantsara fototra zay, ny fiangonana mila miverina am'izay filazantsara fototra zay, ny kristianina mila miverina am'izay filazantsara fototra zay. Ndikany hoe filazantsara riavana, ndikany hoe filazantsara aleo azava tsara amitsika. Ny atao hoe filazantsara dia bonne nouvelle amin'ny teny frantsay, bonne nouvelle, filazana tsara. Ndikan'izany filazantsara zany hoe zavatra tsara anambara ao anatin'izany filazantsara zany. Voavela ny helokao manana fiainana mandrakizay ianao. Fa alohan'ny filazantsara misy filazana loza, misy filazana mampatahotra, verenao. Zay ny filazana loza, filazana mampatahotra, verenao. Tafasaraka amin'Andriamanitra ianao, na inona ataonao tsy tafaverina ao amin'Andriamanitra ianao. Satria raha teo tafaverina ao amin'Andriamanitra ianao, mila tanteraka ao ny didy rehetrarehetra, mila tanteraka ao. Saingy indrisy fa tsy misy mahatanteraka an'izany tsika, tsy misy mahatanteraka an'izany tsika, tsy misy. Jesosy Kristy rerany nahatanteraka an'izany. Zay ny filazana loza, verenao. Fa ny filazantsara dia zao, noho ny fitiavan'Andriamanitra anao, tonga Jesosy Kristy amela ny helokao. Maty noho ny fahotantsika ao izy, voavela ny helokao. Ary tonga Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, resy le fahafatesana nisy anao teo. Ary rehefa resy le fahafatesana nisy anao teo, dia nomeny anao fiainana mandrakizay. Voavela ny helokao, voavela ny heloko, azoko ny famonjena. Voavela ny heloko, azoko ny famonjena. Miaina an'izany fifaliany voavela heloko zany. Ry havana, voavela ny helokao, azonao ny famonjena. Raiso zany, inoy zany, iaino zany. Zay ny atao hoe mino an Jesosy Kristy, zay ny atao hoe mino ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Zay ny fototra. Raha votsy zay no mipetraka tsara, dia mitsingilahila ny fiainana kristianina rehefa avy eo. Ry havana, miverina amin'ny filazantsara fototsika. Voavela ny helokao, azonao fiainana mandrakizay. Voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy, satria tsy misy famendrehantsika zany na ny kely azy, fa noho ny amin'ny fahasoavany, noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Amen.